Feno fifaliana be indray miaraka aminao. Te miaraba antsika rehetra ty. De tonga soa hianatra amin'ny tompontsika, tsy hoe atao belobe akory tsika fa mianatra pratika amin'ny fiainana satria amin'ny baiboly tsy resaka mahabeloa fa resaka fiainana. Misy tenin'Andriamanitra zany amin'ny Salamo any miteny hoe inona ny arovan'ny zatovo ny lalak'Aleha tsy ho voaloto hainao ary ve nitoy an'izany eo? Ny fitandremana araka ny tenin'Andriamanitra. De tenin'Andriamanitra zany regny ho resahantsika amin'ity anio ity, ny zavatra ho resahantsika manokana de ny hoe ny tanjontsika zany de ny hoe tanora kristianina mandresy ny fahazaran-dratsy ao amin'i Jesosy. Tanora kristianina mandresy ny fahazaran-dratsy ao amin'i Jesosy. Samy resy lahatra daholo tsika hoe io moa ne na tanora na tsy tanora vao manomboka miaina fotsiny tsika de fa samy manana fahazaran-dratsy daholo. Na efa zokony be na zokony kely de samy manana. De ho resahantsika senao mihitsy zany zay rehefa avy eo fa andao aloha hiaraka hivavaka tsika, hoentintsika amin'ny tompo mihitsy ny fotsika afaka handray tsara avy aminy anio. Vavakantsika hoe Andriamanitra rainay feno fisaorana anao mihitsy izahay ankehitriny satria afaka manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy aloha zahay de efa fahasoavana lehibe zany. Na de tsy hitan'ny masonay ary ianao de fantatray mihitsy fa manatrika anay eto teninao tsinony zany hoe rehefa misy roa na telo mivory amin'ny anaranao de eo ampovoany ianao. Eto zany ianao. Eto ianao raha teo ny invité nanasa anay ho tonga eto amin'ity toerana ity satria manana hafatra manokana, manana teny ampaherezana, anitsiana, ambolena any anatin'ny fonay tsirairay avy ianao mety zay tompo hitenenanao amin'ity anio ity te hiteny tsotra aminao koa zay hoe mangetaentanao zay fa ty resaka fahazaran-dratsy ty samy efa mety niezaka ihany zay rehetra fa de samy mahita hoe ohatrany tsy vita le izy nefa zay tena te hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay. De miasa feno ary fanamasina ao anatin'izao fotoan'izao manome fifantohana anay rehetra de afaka handray avy aminao zahay noho ny fahasoavanao mankasitraka indrindra de ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Tanora kristianina mandresy ny fahazaran-dratsy ao amin'i Jesosy. Zay zany zao ny zavatra resahantsika senao. Miresaka fahotana aloha tsika zany zao ao anatin'izany zavatra zany. Le mot fahotana mihitsy aloha asitsika définition kely vetivety hoe inona moa le hoe fahotana. Bon, raha fieritreretanao azy zany zao inona ny fahotana? Manao zavatra tsy mety, manao zavatra ratsy, fa tsy vitan'izany fotsiny. Fa raha ataontsika hoe raisintsika amin'ny teny fototra le teny hoe péché fahotana amin'ny teny fototra hoe amin'ny teny hébreu, amin'ny teny grika de rater le cible zay ny dikan'le izy. Misy zavatra tokony natao, misy zavatra tian'Andriamanitra nitratrarintsika nataontsika nefa tsy nataontsika. De ny olana n'ity fahotana ity mihitsy na tiantsika na tsy tiantsika de nandova an'io tsika. Io zany tsy izy choix hoe te ho mpanota ianao sa tsy te. Voateraka eto ambonin'ny tany fotsiny tsika de teraka mpanota na de hoe mbola tsy commettre fahotana akory ary satria tsy ny manota no mpanota fa ny mpanota no manota. Mampivadikady dobe zany rasy loha averiko. Tsy ny mpanota, tsy ny manota no mpanota. Ndika ny teneniko anao amin'izany hoe ce n'est pas le fait de pécher mampatonga ny olona anankiray tenenao hoe pécheur. Satria raha vao zay fotsiny teneninao de hoy ianao hoe za nge ohatra tsy de tena hoe manota be, kelikely fotsiny any raha par rapport aux autres zany. Tsika se zao mety hoe mbola tsy mibraquer banky. Zany zao tena fahotana goavana. Fa na mbola tsy mibraquer banky ary ianao efa mpanota mihitsy any ny anaranao anatrehan'Andriamanitra. Satria ianao taranaka Adama sy Eva de Adama sy Eva nanondrana tao amin'ny saha edena de ndzikany
nous avons hérité du péché d'Adam et Ève dia ndikan'izay mpanota zany tsika mpanota manota natiorantsika mihitsy le izy dia na le zazakely mafatifaty be fa nahita zazakely mafatifaty ianao toy izay ianao anjely kely tsy anjely igny sao dia ianao mieritreritra hoe anjely iny ataovy misy saina kely eo fotsiny ane iny zaza iny 1 an 2 ans 3 ans gaga ianao eny ampovoan'ny supermarché ary maxi ary so mipelipelika be fa ao anaty ty zaza ty manao égoïsme be ohatry ty satria mpanota io dia rehefa midéveloppe ny sainy dia mihita tsikelikely hoe manota izy dia zao ny zavatra tenenin' Jesosy amintsika any amin'ny Jaona 5:4 zay rehetra manota dia andevo ny ota manandevo le ota zany tahaka ny tompo tahaka ny seigneur any anatin'ny fiainantsika any dia miteny antsika zao atao dia tsy mety fa manao an'le izy tsika misy teny zay any amin'ny bokin'ny Jakoba any epistily ho an'i Jakoba nisoratan'i Jakoba 1 ao amin'ny 4:5-12 dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe samy alaim-panahy ny olona raha tarihany filana izy ka fitany ary ny filana rehefa torotorolona dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana ny paozin'le fandeha amin'ny fiainana atao anatintsika ato zany dia ity tsika senao no fironon'Andriamanitra avec des besoins normaux légitimes ohatra zany zao ny besoin fondamentaux atsika tsy fahotana mihitsy ny besoin tsika ohatra zany besoin hoe besoin de manger fahasoavana be raha tsy mahatsiaro nona mihitsy ianao dia catastrophe fahasoavana be mihitsy ianao hoe nona fa izao io filana io vokatry raha fahotana dia lasa filan-dratsy dia lasa tehirana foana ato anaty lohako tsisy afa-tsy takosy vao mihetsika dia tehinana anka fitany izy tsika dia ozy izy le tenin'Andriamanitra hoe rehefa torotoronina zany hoe ça tourne dans ta tête dia lasa ota le satria lasa mibaiko atsika le zavatra efa tsy tokony hohanina za tsy miteny hoe tsy tokony mihinana takosy tsy zany le tiako lazaina fa ndeha ataontsika hoe misy tsia mety lasa mangalatra mihitsy le olona satria te hinana be an'le izy lasa tsy self control mihitsy le olona rehefa tanteraka io dia miteraka fahafatesana satria zao ane le fahafatesana teneniko anao tsy resaka le maty andrasapaty iny zany fa fiainana tsy misy fiainana ny dikan'izany tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romaina 6:23 hoe fahafatesana ny tambiny ota à chaque fois tsika senao manota mamono atsika zany mamono atsika inona ny dikany le ota zany misarika atsika le izy fakapana zay le misarika atsika le izy atosiky ny devoly moramoritsika zany ho tafiditra ao anatiny dia iny fa menjera tao rehefa menjera manototsika dia enchaîner ny devoly gejainy ao fatorany ao dia avy eo nefa raha ny fiainantsika c'est une vie sans vie miaina ihany tsika nefa tsisy filina tsisy satria tsy tafa-miaraka mihitsy zany fahotana sy Andriamanitra nefa en présence an'Andriamanitra ihany ao fiainantsika Andriamanitra ny antsoina hoe fiainana fantatritsika tsara ny tenan' Jesosy hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana rehefa tsy en présence an'i Jesosy tsika zany tsy en présence an'Andriamanitra dia c'est une vie sans vie miaina ihany tsisy plaisir anjara tsisy joie de vivre tsisy mamatotra ny fahotana zao nefa ny dilemme be amin'ity raharaha ravako miresaka fahotana tsika avy eo tsika vao iresaka fahazaran-dratsy fahotana zany mifototra tsy possible mihitsy androany zany tsika senao miresaka hoe comment mandresy fahazaran-dratsy fa zao mantsy ny fahotana samihafa be mihitsy le zavatra resantsika fahotana fahazaran-dratsy le fahotana aloha ny fond an'le izy tsy afaka maharesy fahotana zany mihitsy tsika de par nous-mêmes c'est impossible
Raso ny hijery tenin'Andriamanitra tsika. Zao tsara ny tenin'ny tompo raha nijerentsika le Romaina 6:23 teo fa ahafatesana ny tambon'ny ota. Ny dikan'izany ao anatin'le fahotantsika voateraka zany ny olombelona dia maty ao anatin'ny fahotany. Dia hoy ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Efesiana 2:1 hoe nareo dia efa novelominy fonom-bola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Mila conscient zany tsika senao hoe ay moa ny olona rehefa mbola tsy mifanena tamin'i Jesosy izy, rehefantsika samy mifanena amin'ny Jesosy zany après maty izy. Efa samy nahita olona maty ve nareo azafady? Ok. Efa nikitihanareo ohatr'izao le maty dia tenena hoe ndao no selfie. Gala izy mety mitsangana io e. Tsy mety mireagira ninina mihitsy izy. Satria maty. Ohatran'izay mihitsy ny etatsika. Voateraka ny olona anankiray dia ny vata beany dia mety hoe ny volonté-ny inona mandeha be fa izy maty ara-panahy. Tsy possible atohatra fahotana mihitsy. Ny fahotana raha teo kotsy. Ny solution fahotana mbola jerentsika tsara fa tsy vitatsika mihitsy hoe itsika no hiezaka hoe ndeha amelona ny tena keto non, tsy possible. Zao ny tenin'Andriamanitra. Jaona mpanao batisa no niteny azy eo amin'ny Jaona 1:7-20. Rehefa natazana an' Jesosy ty zokilahy dia hoy izy nijery an' Jesosy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Any amin'ny Hébreux 7:2-20 dia hoy tsara ny tenin'ny tompo hoe raha tsy misy raha latsaka, tsy misy famelan-keloka. Inona ny zavatra raisitsika ao anatin'izany? Tsy possible mihitsy hoe afaka handresy ny fahotantsika amin'ny tenantsika. Maty ao tsika fa jerentsika raha miverina amin'ilay Efesiana 2:2 tsika dia hoe novelominy. Tsy maintsy misy zavatra fanampiana avy any ivelany zay vao velontsika. Fa tsy possible hoe itsika hitsangana ho azy eo. Zay mihitsy nahatongavan'i Jesosy. Nahatongavan'i Jesosy izy no hany vahaolana amin'ny fahotana. Jesosy rery ny vahaolana amin'ny fahotana. Tsisy ankoatr'izay. Hitanao amin'ny Korintiana 2:5-20 zao tsara ny ahoana nanaovan'Andriamanitra ny le vahaolana. Dia hoy le teny hoe ilay tsy nahalala ota no tonga ota mba ho fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Manadala be ny mieritreritra zany tsy hoe manadala hoana fa ohatrany andraso aloha zavaiko aminao tsotra. Misy fomba anazavako azy mety efa heninao le anazavako azy fa bon zay le tsotsotra anazavako azy any amin'ny sainao any. Hitanao ny dikan'le hoe manota tsika. Maka exemple zany exemple mahasosotra ratsy kely marikiriko fa malaiko an'le izy. Ianao zany efa nahita WC ohatry ny any Madagasikara. Tsy le ohatran'le aty aminao mahafinaritra be reny fa le lavaka le izy dia WC le fosse perdure zany se 4 metatra ohatra zany ny profondeur 4 mètres. Lavana le izy dia asiana le boireau kely iny, asiana tongotra. Efa nampiasa an'izany ianao tamin'ny Madagasikara? D'accord. Dia eritrereto, aza misy maninona mihitsy aloha feno le WC. Feno be le izy. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Nefa ianao atao hoe namangy amin'ny bebe anareo zany ianao tany ambanivohitra be tany dia ohatr'izay le paozin'le WC. Poritra be ianao dia ina ny poritra? Tsy maintsy nandeha tao ianao na tianao na tsy tianao. Nefa le boiron kely amin'ilay izy efa motraka be. Latsaka tao anaty WC ianao. Azonao eritreretiny izany? Ianao amin'io tsisy 1m50 za zany tsisy 1m50 ny halavako fa zataitra. Le izy nefa 4 mètres de profondeur. Tu te rends compte? T'es tombé dedans. C'est dégueulasse. Oravako. Azonao tsaina moa fa ohatr'izay ny antsoina hoe manota. Ohatr'izay. Dretretsika senao mantsy adalainy devoly ohatr'izay tu manino io. Kely fotsiny. Ane?
za matetika ny zavatra hentsika any anaty lohantsika juste un tout petit peu à chaque fois que tu pêches à chaque fois tsika mi-contraint ny volonté an'Andriamanitra dia tadidio hoe mitovy latsaka ao anaty WC dia ahoana tazan'Andriamanitra ao ve ianao dia sisy Andriamanitra hoe mivoa atao sasana non satria probleman'le WC onaona le izy ainao zany onaona zany dikan'izany se isaky mihetsika ianao rehefa anniversaire anao sa rehefa 1er janvier anao zany dia miteniteny amin'ny dadanareo sy mamanareo cette année je serai sage mihetsika satria mihetsika vao mihetsika ao anatin'io ianao dia miletika arse azonao moa zany vao mihetsika ianao dia miletika dia ina nataon'Andriamanitra zay mihitsy le 2 Corinthiens 5:21 le tsy nahalala ota Jesosy ange zany mila azontsika senao tsara ny dikan'ity fivavahana kristiana ity i Jesosy tonga satria ianao hitantsika senao resy fahotana tao anatiny tao dia tonga Jesosy nidina tao mihitsy lay tsy nahalala ota no tonga ota sainao ange zany nidina tao amin'ilay WC misy atsika ny tompo manosika atsika miakatra dia ianao ve rehefa tosika ny tompo dia mbola ho ihany ianao hoe andraso kely aloha Jesosy fa tamanato tena hoe farany adala mihitsy tsika ray zany nefa dia zany mihitsy ny ataontsika satria tsy conscientsika hoe grave ty fahotany ty kay zany ingeny nataony Jesosy ho atsika inona nataony nafahany tamin'ny fahotantsika nafahany tamin'ny fahotana tsara ny teny any amin'ny jaona toko 9:4-7 24:36 ny vakiko aminao zany ny tompo lazaiko taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo nareo fa raha tsy mino nareo fa zany ho izy dia ho faty amin'ny fahotanareo nareo raha ohatra zany tsika ny contraire an'izay rehefa mino zany tsika an'le nataon'i Jesosy tamintsika dia afaka ao amin'ny fahotana io tsika hoy tsara izy amin'ny verset 36 hoe rehefa ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo inona ny dikan'le hoe mino an'le Jesosy tsika zany zao tanora kristianina raha mampanangan-tanana zany hoe iza aminareo ny mino an' Jesosy ianao kosa ve koa dia hoaika be koa ianao raha tsy manangan-tanana amin'izany fa tsy mampanangan-tanana anao fa andao isaina tsara tsika ndikan'le hoe mino an' Jesosy ange raha afaka tsy hoe mino hoe ça il existe ce n'est pas ça tsy zay le finoana lazain'ny tompo manafaka atsika fa le finoana dia izao hoe minotsika senao fa netin'i Jesosy ny fahotantsika minotsika senao dia mibebaka inona dikany hoe mibebaka ao amin'ny asan'ny apôstôly 3:19 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe koa mibebanareo dia miverena hamonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo efa ianao zany morsa hoe mibebaka zany kony rehefa tonga ny liturgia amin'ny fiainana dia tamy ianao zao mifono dia raiso mifamelaka indraindray nge le izy sakaiza lasa fahazarana fotsiny raha vao tsy azontsika tsara amin'ny sensan'le mots mibebaka nandikany hoe mibebaka ndikany hoe mibebaka tu reconnais ton état fantatrao ny etanao hitanao ny etanao tahaka ny ahitan'Andriamanitra azy raha ozy Andriamanitra hoe tiana mainty be oe matsiravina be ohatrany any WC le fahotanao dia za tsy hiteny hoe aizako izy tompo mba mananina kely raha mainty zany le izy dia za tsy hiteny aiady varotra amin'ny tompo gris Jesosy gris midikany hoe mibebaka dia miconfesse anao hoe midikany hoe miconfesse raha teo dia mampitovy fijery amin'Andriamanitra rehefa ho izy hoe ratsy ty dia ratsy io zao tontolo zao te hiteny amintsika hoe tout le monde le fait tsy dia ratsy loatra inona zany sexe avant mariage zany tout le monde le fait sûr
rehefa hoe Andriamanitra hoe noara zay ny dingana voalohany. Raso aloha araka ao tsara ny zavatra idefily dite atsika miresaka fahotana aloha tsika satria alohan'ny resantsika fahazaran-dratsy tsy maintsy afaka amin'ny fahotana aloha ianao. Afaka amin'ny fahotana ary ny seul issue amin'ny fahotana, seule solution amin'ny fahotana ianao mino. Fakay le fahotanao iny nentin' Jesosy. Zay nge nahatongavan' Jesosy teto ambonin'ny tany. Maty teo mihazo fijaliana izy. Tsika ny tokony ho maty teo. Tsika mihitsy ny mila saziana eo. Fa ho izy hoe non, laisse-moi prendre ta place. Tsika ny tokony ho any amin'ny afo be. Ho izy hoe non, za te hiara-iaina mandrakizay aminao. De maty teo izy. Ny accepten'Andriamanitra ny fahafatesany teo satria natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy hanome fiainana ho atsika. Zay zany aloha zao ny question kely qui se pose. Ianao ve fa nanaiky an' Jesosy hoe Jesosy eto ny fahotako fa tsy zakako. De fois mantsy indrindra rehefa zanaka mpanompon'Andriamanitra ohatra tsika se de misy esse be mihitsy ao anatsika ao, misy fa je dois être à la hauteur, je vais essayer. Tsy ny performance anao mihitsy. Tsy possible hiplaire an'Andriamanitra amin'ny performance atsika mihitsy tsika. Fa ny finoantsika an' Jesosy irery. Ok. Raha fa rehefa aveo asehoko anao fa vetivety kely. Ataotsika mazava aloha zany efa nandray an' Jesosy ve ianao? Zay le morsa fitenena anazy. Indraindray mantsy ohatra ny vocabulaire d'église, ça je sais pas comment on le dit. Des fois hoe fa nandray an' Jesosy, fa nandray an' Jesosy ho tompy sy mpamonjy. Fa réellement est-ce que tu l'as déjà fait? Satria zay no manomboka le fiainana kristianina. De zay am'izay tsika senao fa hiresaka. Azavaiko anao tsara aloha hoe ohatry ahoana ny film ato anatintsika fa hiresaka fahazaran-dratsy zany zao tsika. Ny fahotana, ny fahazaran-dratsy, ty tenantsika ty ahoana daholo ny placen'izany. Saintsika senao aloha hoe qu'est-ce qui se passe en nous tamintsika mbola tsy kristianina. Tsy hoe kristianina hatrany voateraka ny olo tsika. Tsisy olona kristianina hatrany voateraka zany tse tsisy. Fa olona lasa kristianina no misy, lasa kristianina. Rehefa nanapa-kevitra ny handray an' Jesosy le olona. Ok. Tamin'ny mbola tsy kristianina tsika, de sainao nge ohatrany hoe tany amin'ny fahampanjaka tany zany raisina. Misy chef be zany ao anatintsika ao. Misy chef mpibaiko, seigneur mpibaiko. Tamin'ny mbola tsy kristianina tsika de ny fahotana zay. Ny fahotana ny chef seigneur atsika. Zay tenen'io fahotana io, zao atao. T'avais pas eu le choix, tsisy fa de misy an'le chef zany ao, tompo. De misy atsona hoe majordome. Hainao zany any am'le lapa reny tamin'ny andro taloha zany majordome zany tahaka ny hoe chef des employés, sainy fotsiny ohatr'izay. Le majordome atsika ao zany tamin'ny mbola tsy nanana an' Jesosy tsika de misy an'le olona tranainy, zay ny fomba fitenin'Andriamanitra azy. Misy an'le ancien toi, le nao ao. De io majordome io misy irakiraka ny voalohany tahaka ny hoe leader-ny mpanompo ao zany leader-ny mpanompo atao anatinao ato. De ny nofo zay, ny nofo flèche ozy izy na hoe notre chair amin'ny teny frantsay amin'ny atao anatintsika ato. De misy exécutif ato. Zany hoe misy mpanompo kely mpanao mpanina fotsiny zany. Mpanatanteraka ny baiko. De ny âme atsika sy ny corps atsika. Ny âme ao anatin'izany âme zany, ny ainatsika ao anatin'izany ny volonté atsika, ny émotion atsika, ny intelligence atsika. De ny corps atsika, reo zany le mpanatanteraka. Ndasiny ohatra zany zao raisitsika hoe iny fa
Nde ataontsika hoe alina ny andro. Za zany rehefa miresaka de mahitsitsy fahatany ihany fa zaza taitra mihitsy ianao. Alina ny andro. Tamin'ny ianao mbola tsy nanana an'izay saosy ny tantara. Bon, jerijery film eo ianao. Oh, misy film pornographique. Efa tsy te hijery any ianao fa satria le ota le mibaiko de mijery ianao. Le majordome zany ao anatin'io no mibaiko hoe orinofo. Baiko daholo le ao anaty ao mijery an'ity. De baiko da nofo le izy fa tsy hoe nofy azafady. Nofo. Baikona daholo. De iny le volonté fa mandeha ao anatin'le izy de miklika an'le izy. De mandeha daholo ny émotion. Ohatran'ny mahafinaritra mijery an'ity. Le corps amin'izany de mandeha mihitsy. Tonga hatrany amin'ny masturbation mihitsy. Loza mihitsy. Zay. De mety fahazaran-dratsin'le olona mihitsy le izy tsy matory izy raha tsy manao an'izay kely. Lasa fahazaran-dratsy. Zay ny film. Tamin'izy mbola tsy kristiana. Nandray an'izay saosy izy. Qu'est-ce qui se passe en lui? Inona ny zavatra miseho amin'ny olona anankiray rehefa nandray an'izay saosy izy? Ny zavatra anankiroa ny goavana miseho anatintsika. Nafahan'izay saosy nesorin'izay saosy le tompo ratsy teo, le fahotana. Tsy andevony ota tsony tsika senao, tsy manana droit hiteny amintsika tsony ny fahotana hoe zao atao. Tsy manana droit tsony izy, efa tsy tompontsika tsony fa lasa Jesosy ny tompontsika. Le majordome mangiova fa lasa nisy olona vaovao tonga ao anatinao. Le ancienne tiana zany tsy ato anatiko tsony fa misy nouvelle ato, misy nouvelle tiana ato anatiko. Majordome vaovao, zany hoe mpibaiko vaovao. De ao anatin'io le leader ny exécutif le fanahiko. Le fanahiko tamin'ny taloha tamin'ny mbola tsy nanana an'izay saosy maty ny fanahy, tsy hoe tsy ny-existe izy fa tsy fonctionnel le izy, tsy nandeha. Fa ny velomin'Andriamanitra izy de lasa le leader zany au lieu de nofo de le fanahy. Velona le izy. Fa ny problème de ity mi-coexister ao anatiko ao le nofo sy ny fanahiko. Le olona tranainy le ancienne tiana zany efa maty. Tamin'izay saosy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana de maty teo koa le ancienne tiana. Tsy misy an'iny majordome mpibaikobaiko zavatra tsy mety intsony ao. Fa le nofo mbola ao. De ny dikany le exécutif ato anatiko zany le volonté, ako le intelligence, ako le émotion, ako le corps ako. De miandry baiko. De eo foana le izy hoe iza no mibaiko, le nofo sa le fanahy? Le nofo sa le fanahy? Ny zavatra miseho zany de ity rehefa nandray an'izay saosy tsika senao de hoy ny teny any amin'ny 2 Corinthiens 5:17 hoe raha misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra talondra eo fa tonga vaovao reo. Tsika senao zany lasa olona vaovao fa ato anatintsika ato mbola misy rebelle. Hitanao le nofo, le leader ny exécutif romotra be mihitsy izy hoe za everanga de nesorina tamin'ny toeranay fa de le fanahy io ny tonga ao. De izy opposant foana izy manohatra. De izy migafy. Izy pitsipitsihany devoly de miaino an'izay pitsipitsika ny devoly miteny azy zao atao. De le nofo mbola ao anatintsika ao daholo, entité anankiray ato anatintsika ato zany, olona vaovao tsika kanefa mbola ao anatintsika ao le nofo. Hoy ny Romaina 9:2 hoe fa amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahinaina na afaka anay, na afaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Lalan'ny fanahy, le fanahy vaovao hipetrahan'ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatintsika ao, zay lay lalana manafaka atsika. De zao tsara ny tenin'ny Paoly any amin'ny Galatiana 5:5 andiny 4:7 sy 7 hoe mandehana araka ny fanahy de tsy hatateraka ny filan'ny nofo nareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo atao. Iresaka amin'izay man zany zao tsika se hoe ahoana ny fandresena ny fahazaran-dratsy. Tsy afaka mandresy ny fahazaran-dratsy mihitsy aloha ny olona anankiray
raha tsy ohatra ka efa nandresany fahotana tao am' Jesosy izy. Iny zany efa raisitsika hoe akia fa raisiko hoe an' Jesosy ianao. Fa eo am'izay tsika zany tsy hoe rehefa hoe kristianina ianao de tsy manota tsony. Mety mbola manota ary tena mety mbola voagejany fahazaran-dratsy. Fa ahoana ina mampatonga le fahazaran-dratsy? Le sary zany raha raisitsika tam'le le zavatra nazavaiko anao teo hitanao le exécutif atao anatintsika, le mpanompo kely, le volonté atsika, le émotion atsika, efa zatra nandray baiko tam'le olona tranaintsika taloha izy. De misy zavatra zany ao anatsika ao ataon'le exécutif kelitsika ireo, tonga de mandeha ho azy. Tsy mila baikona akory izy fa mandeha ho azy aminazy hoe, ohatra zany hoe, raha matezitra ty zandriko ty mandeha ho azy hoe, tonga de ho baiko na dakako io na afeniko ny kilalaoany io na je sais pas. Fa efa fanao amin'ny taloha zany. De rehefa tsy mandeha amin'ny fanahy izy de mandeha ho azy am'izany. Rehefa tsy mibaiko le fanahy ao anaty de tsy mila manao inona akory fa tonga de mandeha ho azy par défaut ao anatintsika ny mandeha amin'ny nofo. De eo mihitsy zany rehefa matotsika sy ianao zay mbola miaina ao anaty fahazaran-dratsy de mbola mandeha amin'ny zavatra par défaut zay tsika. De ny solution an'Andriamanitra de velabelako kely eto fotsiny zany hoe pratiquement c'est comment mandeha amin'ny fanahtsika. Ny fiainana kristianina raha avako de fiainana mitombo amin'ny fandresena ny nofo zatra manao ratsy. Le nofontsika zany zatra manao ratsy de ampanaoviny an'izay le émotion atsika baikobaikony am'izay hoe zao mifandehany am'izany, baikony am'izany ny vatatsika. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona 1:5 miteny hoe zay nateraka Andriamanitra 1:4 no maharesy an'izao tontolo zao. Ny fandresena ety maharesy an'izao tontolo zao de ny finoatsika. Iza moa no maharesy an'izao tontolo zao afa tsy zay mihitsy fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Itenenako anao hoe tu peux vaincre les mauvaises habitudes. Ao am' Jesosy. Afaka mihitsy mandresy an'io tsika sy ianao. Zay le mitombo amin'ny fiainam-pahamasinana. Zany ny fiainana kristianina. Fiainana kristianina de mitombo amin'ny fiainam-pahamasinana araka ny tenin'ny tompo any amin'ny Hébreu 1:12-14 de amin'ny Petera 1:1 koa miteny an'izay. Zay tsy manam-pahamasinana nge tsy mahita ny tompo satria masina hoy Andriamanitra de aoka ho masina nareo amin'ny fitondran-tena rehetra. De le izy zany tsy hoe fitiavan'Andriamanitra indraindray zany ny ide, zany mihitsy ny théologie libérale mandeha am'izao fotoana iainantsika zao hoe Andriamanitra fitiavana, bosava, ina ny problèmenao? T'es une fille et tu aimes les filles aussi? Bon, ça va, Dieu est amour, Dieu t'accepte comme tu es, ça marche. Tena tian'Andriamanitra be mihitsy tsika. Fa tsy avelan'Andriamanitra hipetraka hitoetra ao anaty fahotana fa tiany sarihana hoe andao apiko ianao, hiala ao anatin'io de mahita ny la vraie vie. Misy zavatra vitsivitsy betsabetsaka fa ataontsika tsuk de vitatsika. Step atsika ao anatiny hoe ahoana ny andresentsika ny fahazaran-dratsy. Ny fahazaran-dratsy. Ny zavatra voalohany aloha zany de izao, mila fantarinao tsara aloha hoe fa inona le mora mahazo anao. Samy manana zay mahazo azy tsika. Any amin'ny Hébreu 12:12 de izao tsara ny teny hoe satria hontsika misy vavolombelona be da be mijery atsika. Any amin'ny tontolo fanahy tsy hita masitsika any misy an'izany. De hoe le tenin'Andriamanitra aoka tsika anaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba miota zay malaky mahazo atsika de hiazakazaka amin'ny faharetana. Hitanao tsika sy ianao samy manana ny zavatra mora mampienjera azy. Io zany tsy misy hoe ianona efa tena raitra be ara-panahy mihitsy reny zao tsisy. Samy manana daholo. Samy manana. Zay fakapanahy, zay fahazaran-dratsy mbola mety mamatotra atsika. Mety resaka any amin'ny émotion atsika. Mora tezitra zay tombela. Nenay zany matetika nenay vehivavy manana tokantrano.
mety film pornographique, mety Facebook fotsiny zao sy TikTok jalo ohatra sy mety izany à la fin le izy lasa fahazaran-dratsy satria mamatotra atsika be. Ny ahafantarantsika senao hoe mamatotra atsika ny zavatra, tu ne peux pas t'en passer. Fa rehefa tsy eo le izy de hoy ianao hoe maty mamatotra anao. Bon, akoatra mety hoe cigare, mety drogue, je sais pas quoi. Fa samy manana daholo, tsy misy hoe classena hoe inona ianao drogue. Ny antsika mantsy zany ny eritreretintsika anazy hoe ny olona drogué ihany manana fahazaran-dratsy addicted be. Fa tsika koa raha samy manana addiction atsika. De ny tompo androany teteny hoe fantaro aloha le izy, inona le izy. Ny zavatra faharoa tonga de ka pratika zany zavatra raisintsika senao hoe andao fantaritsika ny émotion atsika mahatonga an'le izy. Ao amin'ny ohabolana fahaefatra ao verset 23 de hoy ny teny hoe tandremo ny fonao mihoatra ny zavatra rehetra fa mihoatra ny zavatra rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy avy ny aina. Au fond zany io zavatra fahazaran-dratsy amin'ny fiainanao io le izy ny hitanao ohatra hoe io zany ianao fa tsy haiko hoe isaky ny miaraka amin'ny namanao ianao de zatra mandainga ohatra fahazaran-dratsy. Au fond iny mila midiga tsara ao anatiny ao tsika hoe mandeha any amin'ny profondeur any fa inona jereo kely le fihetsem-po mahatonga an'le izy avy any anatintsika any. Ny fo io mantsy zany le fiaviany zavatra ataotsika. Inona ny fihetsem-po manosika anao hanao an'io zavatra io, mila mi-reconnaître tsara anao inona moa filinina any anatinao. Hitanao ny zavatra ataonao, ny action anao de vokatry ny any amin'ny pensée anao any, de iny eritreritry iny mandeha ao anatin'ny sainao, mandeha ao de lasa émotion le izy, de avy eo iny lasa action. Hitanao ny fihetsem-po miiba, fihetsem-po négatif zany émotion négatif, tezitra, malahelo, midebodebotra na midebora be, reny varavarana misokatra ho an'ny devoly. Tsy fahotana velively mihitsy ny malahelo, ny tezitra. So de eritreretina hoe fahotana zany, tsy fahotana zany. Tenin'Andriamanitra ny amin'ny Efesiana 4 verset 26-27 amin'ny teny tsara tezera faza manota. Ny olan'le izy tsy fahotana ny émotion-tsika fa vetivety kely izy de mitondra atsika amin'ny fahotana, mitarika atsika manota. Fantaro tsara zany hoe inona le émotion anao ao anatin'le izy de hoy mantsy ny tenin'Andriamanitra hoe aza omena fitoerana ny devoly, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Satria rehefa mandeha be iny émotion-tsika iny de matetika manome fitoerana ny devolitsika. Andrasoara resahantsika senao vetivety zay, rehefa inona zany ianao tia ny mora laim-panahy anao an'le fahazaran-dratsy. Ohatra zany reraka be, fantaro. Rehefa reraka ianao, ohatra za tena manana fahazaran-dratsy na kizitina. Ataoko hoe efa taloha angamba, fa zao mbola tena amin'ny vigilant be foana satria raha vao reraka physiquement na tototra zavatra be de mety tena mbola miverina indray le izy de aza manakaikikaiky anahy fa problème. Fa misaotra ny tompo, fa nafany tompo mihitsy ao anatiny. Fa mamantatra tsy ianao hoe rehefa reraka be ve ianao, sa rehefa ianao kivy sy ketraka iny de amin'iny ianao no tena te handray sigara be, sa mety rehefa tsy misy atao ianao ohatran'ny sorisorena de iny fa misafosafo telefona lalandava eo ianao, mety maimaina ara-panahy ve ianao, rehefa solo sa rehefa mitaintaina be, sa rehefa blessé ianao de tsy fantatro mora am'le ianao tohany iny. Malahelo ianao sa rehefa very zavatra ianao, tedavo jereo tsara. Fantarinao tsara zany aloha inona le zavatra mora mahazo anao, reconnaissez-vous tsara tena hoe ok, mahazo anaty. De jereo inona ny émotion tonga ao anatinao, inona ny zavatra tonga ao anatinao, ny eritreritra de tonga any am'le izy ianao. Ny zavatra fahatelo, fantaro tsara ny lalan'ny fakapanahy mpahazo anao. Efa vakitsika senao teo ty Jakoba 1:4-12 ty hoe le filana rehefa torotoronina de miteraka ota, de le ota miteraka fahafatesana. Hitanao
io pensée atsika io teo zany tsika mijery hoe fantaro le fahazaran-dratsy any de jereo ny pensée qui arrive dans ta tête eo ampanaovana an'le mahatonga an'le izy. Eto zany tsika asianao mandinika mihitsy hoe fa ahoana ary ny mahatonga an'iny saina iny ao anaty sainao ao, fantaro le lalana. Mila azonao tsara fa ianao fantatra ny devoly tsara. Devoly ny fahavalontsika se fantatrao moa fa hatramin'ny ianao vao teraka nefa ny étude anao mihitsy ny devoly. Fantany tsara mihitsy ny point faible anao. Samy manana ny point faible tsika daholo tsika. Fantany mihitsy hoe raha vao seul le zalahy ty de io ndray zao fa anao mampime ary am'le tsy haiko na manao masturbation zavatra saina ny ataony. Efa fantany. Fantany mihitsy. De ahoana? Raha vao tsy fantatrao io lalan'ny fakapanao ao anaty fiainanao io de tsy afaka ialanao mihitsy. Zao tsara ny tenin'Andriamanitra hoe mitandrina ny alehany no fahendreny mahiran-tsaina. Zay zany zao no mila ataotsika ao amin'ny Ohabolana 14:8 misy an'izany. Mila tandremanao tsara ny lalanao de raha tsy fantatrao le lalan-tsaina hoe rehefa makato de makato kay. Hitanao zao ny sary tiako amenanao asa ianao rehefa tany Madagasikara de mandeha any ambanivohitra de mandeha amin'ireny lala misy hoe lala masaka any Madagasikara. Azonao tsaina ve zao zany? Lala masaka ohatra zany hoe miala amin'ny bus ianao de andeha ary de iny misy lalana falehan'ny olona. Tsy nisy tracteur namboatra iny fa falehan'ny olona foana le izy de lasa tany itsahana le izy de atao amin'ny ilany bozaka, azonao tsaina zany? Lala masaka. Ao anatin'ny lohan'ny se ao misy lala masaka. Lala masaka hoe rehefa ohatr'izao tonga de ohatr'izao ny havaliko an'izany. De zay le mahatonga le habitude ratsy aty anatintsika. Midikany ohatra zany zao hoe vao miaraka amin'reto namako reto ka miresadresaka zavatra ohatr'izao de mba tsy hampahoahaka anahy de mandainga tonga de lala masaka ao anaty lohanao. Tsy mieritreritra akory zay le hoe mandeha par défaut ao anatintsika. De inona zany? Fantaro. Ahoana le hamantarana azy? Amin'ny fotoana inona ary ianao zany zao no tena mora lay mpanahy. Ohatra hoe andro inona. Rehefa sabotsy weekend ve sa rehefa inona amin'ny firy ny ora. Tsara fantarinao tsara mihitsy zany. Aiza amin'ny toerana tena mampamora lay mpanahinao. Mety any am-piasana ve? Eo anoloan'ny télé ve? Eo anoloan'ny écran anao ve? Sa ianao seul any an-trano ve sa aiza? Miaraka amin'izy ianao no tena mora lay mpanahy. Raha vao ianona miaraka aminao de mandeha foana le izy. Fahazaran-dratsy hoe bon. Miaraka amin'ny namana ve sa amin'ny fianakaviana? Inona ny tombony azonao eo no eo rehefa manao an'le fahazaran-dratsinao ianao? Le fahazaran-dratsy bien sûr misy zavatra mahafinaritra foana nge. Fahotana nge sy mahafinaritra. Tenin'Andriamanitra mihitsy zany matoa ianao manotra de mahita fahafinaretana fa fahafinaretana adala ao anatiny. De fantaro tsara zany hoe inona moa zany ny tombony azoko moa, inona moa no tena mety rehefa mifoka sigara zany le olona de mahafinaritra be le sensation an'le izy ohatrany milamindamina zany ianao. Mety tsy fantatro inona le izy misy fahafinaretana ve sa matsiaro confiance en soi kokoa ve ianao? Inona ny hitanao tombony amin'le izy? Inona ny zavatra tsapanao juste alohan'le izy? Soreny ianao sa le amin'le tezitra be iny sa ohatra hoe tsy mahita tory ianao de manao an'le izy? Zany le hoe mamantatra an'le lala masaka. Mila fantarinao le izy ahafahanao miala amin'le izy. Raha vao ozinao fotsiny de atao hoany manana fahazaran-dratsy ohatr'izao fantaro tsara ilay izy. Zavatra fahaefatra, omany, prépare-toi, hiala amin'ireo trangy ireo. Se préparer tsika. Ao amin'ny Ohabolana 4 de zao tsara ny teny ao amin'ny verset 26-27 hoe ataovy marina ny alehan'ny tongotrao de ho voalamina ny alehanao rehetra. Hitanao nasiko miraisiko tsara le ary amin'ny baibolinao misy isa kely zay ry de miary en fond le baiboly misy hoe ndikany hoe ataovy marina hoe sainy tsara. Sainy tsara. Ny olantsika se matetika indrindra amin'izao azotsika zao ohatrany hoe ze lalany any lalany tsy phrase tsika senao zany ze lalany any lalany zany fa pense bien
makrizy ary zany lalako zany, aza mivilona ao amin'ny akavanana amin'ny akavia esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Prépare-toi. Ohatra zany zao efa hitanao hoe raha vao miaraka amin'ny anina, raha vao eo ianina de tonga de ohatrany manao an'le mety manao tsy fantatro foana, manao le fahazaran-dratsy foana, de prépare-toi. Tsy manara-dreny rano fotsiny ianao, suivre les flots-ny zavatra. Hoy le teny any amin'ny Timothée faharoa toko faharoa verset 22 hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy. Any amin'ny Ezra toko fahafito andininy fahafolo tiako mihitsy io tenin'Andriamanitra io miraikitra be ato anaty lohako hoe ary Ezra nampiomana ny fony. Amin'ny teny frantsay le izy hoe Ezra a préparé son cœur. Ty resaka mandresy ny fahazaran-dratsy ty raha ohatra ianao ka tu ne t'y prépares pas de zao tsy mety le izy fa ny par défaut ihany no mandeha, lefa mahazatra an'le nofo ihany ny baikobaikony amin'ny volonté anao sy ny émotion anao hoe zao fanaovantsika an'izany, fa tu te prépares. Ohatran'ireny dikany hoe se préparer, ohatran'ireny hoe andeha akativy ianao de pyjama ny anaovanao, ça possible zany. Raha manao pyjama party tsika de mety zany angamba, fa tsy possible hoe andeha hianatra ianao de pyjama, fa tsy maintsy misolo akanjo ianao, là tu te prépares. De le misolo akanjo tsy hoe voainao ny armoire-anao de eritreretinao mafy be mihitsy le anaovako jean androany, anaova to de misaoty eny aminao fa nga dessin animé fiainana. Fa le izy intentionnellement tu enlèves le pyjama et tu mets le truc. Ane ohatran'izany mihitsy nge ny fiainana kristianina, fantatra hoe misy an'izao zany le izy, miomana zany, tsy manao an'ity satria za raha vao za rery ny ao amin'ny chambre ohatr'izao de ohatr'izao ny dikany je me prépare, za tsy hanao rery quelque part. Ohatra zany le hoe se préparer. Ny zavatra fahadimy raha avako de zao, angatao Andriamanitra nampy anao, hamonjy anao. Tena angatao mihitsy. Zao ny tenin'Andriamanitra ny Psalm 50 verset 15, antsoy amin'ny andro fahoriana de hamonjy anao ka hanome voninahitra ianao. Lazaiko anao mihitsy tena marina io Andriamanitra, vivant be mihitsy ny Andriamanitra ary il n'attend que ton appel. Tsy hors ligne, tsy hors réseau mihitsy izy, fa il n'attend que ton appel, tsy miandry afa-tsy ny appel-anao. Hoy tsara izy any amin'ny Hébreu 4 hoe tsika nge manana mpisorona be, Jesosy zany. Jesosy mifona ao antsika eo kavanan'Andriamanitra, de hoy izy any amin'ny verset 16 amin'ny Hébreu 4, aoka isika hoy izy anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahasahina, manatona amin'ny fahasahinan'Andriamanitra, fantatry ny tompo tsara ary azony tsara ny zavatra iainanao. Tsy mirejete atsika mihitsy izy. Raha ny olona mety hoe ny olona zany zao hoe raha fantatry tia mipetraka eto akaiko ty hoe inona ny fahazaran-dratsy, tsika moa tsy nanao partage an'izany, inona samy miteny ny fahazaran-dratsy ny daholo, tsisy teny io fa hoeaka. Misy fotoana zany tsika sy anao mieritreritra hoe raha fantatry ty eto akaiko ty zany ngamba de asa fotsiny. Fantatra moa fa fantatry ny tompo io, et malgré tout ça il t'aime. Tena hoe il t'aime, tsy miova mihitsy ny fitiavany anao. Zay miantso ny anaran'Andriamanitra ny vonjena, hoy ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faha 1:20. De hoy ny tenan'ny tompo hoe mpamonjy mora azo indrindra ny fahoriana ange Andriamanitra, atsoy tena tonga de atao hoe vonjeo teneny tsotra mihitsy Jesosy vonjeo ny zavatra fahenina teneniko anao, atodio amin'ny zavatra hafa ny sainao. Ao amin'ny Romanina 12 verset 21 de zao ny tenin'Andriamanitra hoe aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Le fandehan'le principe an'le izy zany, raha misy lala masaka ao anatin'ny lohantsika ao, misy lala masaka ohatran'le any Madagasikara re zany, misy lalana masaka. Ny solution am'le izy ange de zao tsy hoe akory hoe andeha amboly gazon eo am'le lala masaka ianao de am'izay le izy tsy lalana tsony fa misy tsy zay, fa tu dois former un autre chemin. Fa tsy hoe andeha hiezaka tsy andeha amin'iny lalana iny soloina le izy fa tsy toeriny. Hitanao
Zay zavatra toerinao de mbola mijanona eo, zay le izy, mbola mijanona eo. Fa tia le lalana, manaova lalana vaovao mihitsy. Ny dikan'ina ny dikan'izany, io sainao io, au lieu de penser any am'le zavatra eritreré am'le fahazaran-dratsy iny foana, de asivy zavatsoa ao anatin'ny sainao. Rehefa feno zavatsoa ao de miala ho azy ny zava-poana ry andramone. Ianao zany, hitanao ny tena ataony devoly amin'ny fiainantsika se ty matetika, ataony ohatrany oazify zany tsika se. Indrindra moa zany zao vacances amin'ny fiainana. J'ai mandeha daholo mety foana zay atao rehetra eo. Zay le hoe prépare-toi, aza sina blanc zany fiaina fa sainy hoe qu'est-ce que je vais faire? Mba afinaritra be ty journéako ty. Bon, je vais lire ça, andeha hilalao adiny roa, de andehanao anty. Atao raha vao ohatra ka ozy fotsiny ianao hoe je prends la vie comme elle vient. De ny devoly manome asa anao soamatsara, tandremo, feno zavatsoa. Raha vao tafiditra ao an-tsaina nge io vao tafiditra ao an-tsainao io de mety handresy ny zavatra, ny pensée mihitsy raha vao tafiditra ao an-tsaintsika de mety mandresy atsika satria mety tonga de miakapareny saintsika. Ohatrany hoe manoka zao. Na ve tsy na-remarque fa ahoana ary ty manoka ty? Raha misy olona anankiray manoka zao tsika, ka mijery an'iny tsika de manoka avy eo. Magaga! Zany mihitsy ny fandehany ato anatin'ny ati-dohantsika ato. Reraka, vao maraina ianao de miteny hoe reraka zany. Fa mi-accentuer mandra-pahariva ny andro de mis-accentuer iny farerahanao iny. Fa esory any anatin'ny sainao le hoe esorina soloy zavatra tsara. Miampy feanao ny zavatra rehefa eritreretinao foana. De mi-contrôler anao. De ndzikany avaozina mihitsy, zay le Romaina 12:2 hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina ianao. Atodio amin'ny zavatra hafa hoe ny 2 Corinthiens 10 hoe tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay fa mahery amin'Andriamanitra ny rava fiarovana mafy. Mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana nohitra ny fahalalan'Andriamanitra zahay ka mamampy ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy. Zavatra tsara tarehina aratsika senao anatin'ny tsy mandresy ny fahazaran-dratsy ty. Apprends à contrôler tes pensées. Le hoe contrôler tes pensées tsy hoe manao hypnotisme ny dikan'izany na manao yoga ny zavatra, tsy zany. Fa tsy hoe zay tonga ao an-tsainao ato de zay zany. Fa sovaliny ao an-tsainao. Ino zany zavatra sainao zany? Ao ange ny terrain de bataille amin'ny devoly fidio zay eritreretinao ampidirinao an-tsaina. Aza mampiditra zordira ao ianao ao an-tsainao ao. Efa kely sisa de tapitra ny teneniko anao. Ina zavatra manaraka ataotsika hoe manana vondrona kely, un groupe d'amis qui te soutient amin'izay resaka fahazaran-dratsy zay. Any amin'ny Hébreux 10:20 hoy ny teny hoe aza mafony fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany ka mifananara kosa maika satria hitanareo fa miantombotra ny andro. Io ne tsy resaka fotsiny hoe tsy maintsy mandeha any am-piangonana vajany ny tenin'ny dada sy neninay. Fa le izy fahasoavana be mihitsy le miaraka. Hitanao ny kitay rehefa mirehatra ka atoka-monina ery. De maninona ary le kitay raha atoka-monina ery io? Raha ataotsika hoe tsy mety maty mihitsy le kitay de inona ny ataony raha mitoka-monina izy? Efa nirehatra be izy teto fa atoka-monina ery. Inona ny ataony? Midona tsetroka. Fa nahita an'izany nareo? Midona tsetroka fotsiny le izy. Indraindray tsika se ohatra ny kristianina midona tsetroka be. Vao manakaiky anao ny olona de betsoka be mihitsy ny mason'ny olona. Satria tsy mahay miaina tsara ao anatin'le vondrona. Tsara be tsika senao manana vondrona kely fa tsy natao hiady rery tsika. Tena heringeza be mihitsy ny fiombonana. Miaraka ohatr'izao manampy anao tsara le manana fiombonana. Zavatra mialohan'ny farany teneniko anao, manana ianao olona anankiray izaranao ny adinao.
olona anankiray zaranao niadinao mpitory teny faefatra ao anjeny fahasivy sy fahafolo dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe tsara ny ronono ndray fa misy valiny tsara ny fisasarany raha misy lavo izy dia areniny namany fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana hanarina. Tsy afaka ny andresy rery zany mihitsy ianao raha io fahazaran-dratsy io rehefa zarainao amin'ny hafa io dia manomboka sitrany ianao. Hitanao ny teneniny devoly ao anaty lohanao ao hoe akabe tsika raha tantaraina amin'ny olona ity fa jereva zoky tena zoky ara-panahy matotra dia izarao hoe ory zoky za nge tena manana blème za lehilahy fa tia lehilahy aza menatra amin'izany mihitsy hiteny hoe tena manana olana apio fa tsy eo fotsiny ianao eritreritra hoe tena normal mihitsy tsy normal zany sefa maharary dia andao apina. Rehefa zaraitsika amin'ny olona izay amin'ny olona hitantsika hoe afaka manampy atsika tsy hoe akory maka megafona ianao dia tantaray za tompoko dia zao fa zaran-dratsy tsy zany ngely atao fa maka olona de confiance. Bon, rehefa mihoatra ny taotry ny fiovana ndraso inona sara zany zavatra teneniko zany rehefa mihoatra ny taotry ny fiovana ny fijaliana vokatry ny fahazaran-dratsy dia zay ianao fa vonona iova. Lalina be any zany fisainantsika zany fa mety tsy teneniko be fa paseko iny dia tia ny zavatra farany teneniko anao. Tsarovy fa momba anao Andriamanitra. Ndikany hoe momba anao Andriamanitra, il est là. Il est là. Il veut t'aider. Tenin'Andriamanitra maro amin'ny 1 Corinthiens 10:13 izy zao miteny hoe tsy misy fakapanahy mahazo ny olona afa-tsy izay fantatr'Andriamanitra fa antonona anao. Tsy Andriamanitra ny aviany fakapanahy fa ny devolo ny aviany fakapanahy, ny devolo ny antsoina hoe mpakafanahy. Fa Andriamanitra no contrôlen'Andriamanitra tsy misy zavatra monsieur passé amin'ny fiainanao raha tsy contrôleny hoe omeny anao ilay fahafahana hazakany io sy ho mpandresy ao anatiny io. Ny fon'le izy raha afaka Jaona 15 verset 4 miombona amin'i Jesosy. Le hoe miombona miray amin'i Jesosy, connecté amin'i Jesosy hatrany tafaray amin'i Jesosy ianao. Any amin'ny Romanina 8 tsy Andriamanitra tsy izy raha moa nahafoy an'i Jesosy dia moa ve tsy omeny antsika maimaim-poana miaraka amin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Raha Andriamanitra ny momba antsika ho ilay teny iza no atoitra antsika. Mila zay le mino ianao hoe plus fort que tes mauvaises habitudes any Andriamanitra ao. Efa misy lalana voahoman'Andriamanitra io fa raiso dia andehana. Isaky ny fakapanao izy ao amin'ny 1 Corinthiens 10:13 dia efa nanomana lalana izy. Efa misy lalana. Fa tsy hoe tsy zany dia ny devolo mahatsiravina be atosiny ianao anao an'ilay fahazaran-dratsy vao milatsaka ao ianao dia ameny fanamelohan-tena total. Zany ianao ny tanora kristianina tsy izy mihitsy ianao. Raha vao mahaino an'izay fanamelohan'izay ianao dia tady mihitsy. Tsy Jesosy zany, tsy mifanamasina zany. Fanamasina mitona anao hoe avy maka ny famelan-keloka. Mitsangana ianao teo dia alaivo ny famelan-keloka. Tsy misy afaka maharesy anao rehefa mitoetra miaraka amin'i Jesosy ianao. Ao amin'ny Jakoba 1:2-12 Andriamanitra efa nanomana satro-boninahitra fiainana ho an'izay tia azy. Efa nomanin'Andriamanitra ho anao izay. Izay ny zavatra niresahako anao androany ahoana ny andresentsika ny fahazaran-dratsy dia misy zavatra anankisivy notantaraiko anao teo fantarinao ilay fakapanampahazo anao. Fantaro le fihetsepoana, le pensée mahatonga an'ilay izy. Fantaro le lalana ao anaty, le lalan-tsaina, lala-masaka mpahazo anao iny fantaro. Dia prépare-toi miala amin'iny lalana iny. Mamorona lalana vaovao. Angatao Andriamanitra nampy anao tenena mihitsy hoe vonjeo Tompo dia atodio amin'ny zavatra hafa ny sainao. Manana ianao vondrona kely mifanohana aminao manana olona ray tena afaka izaranao mihitsy an'izay fahazaran-dratsinao izay dia tsarovy fa momba anao Andriamanitra. Voilà.
tsika sena aloha hivavaka dia tsika amin'i Jesosy ho fotsika. Za nge zao tsy mahalala ny fahazaran-dratsinao mihitsy e. Fa tsy maninona. Jesosy mahalala. Tantarao amin'i Jesosy ilay izy zao. Alaitsika mihitsy ny fanafahana. Efa afaka amin'ny fahotana ve ianao ty aloha? Le afaka amin'ny fahotana nandray le sakrifisy nataon'i Jesosy. Dia efa afaka tamin'izay ve ianao? Dia izay tsika sy ianao vao miresaka hoe afaka amin'ny fahazaran-dratsy. Resao amin'i Jesosy ny fiainanao. Vavakintsika. Andriamanitra iray misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay mampianatra anay. Mampianatra anay mba handroso izay ao anatin'ity fiainana maha-kristianina anay ity. Tsy hitoetra ho hiteny fotsiny hoe dia efa izay ilay fahazaran-dratsinay ka dia atao ahoana e. Fa kay tianao handroso amin'ny fiainam-pahamasinana izahay, handresy an'io. Misaotra Jesosy fa ianao nanomboka an'ilay fandresena amin'ilay fandresena ny fahotanay. Ay efa tsy bossanay atao anatinay intsony ny fahotana. Fa efa ianao Andriamanitra no tomponay. Raha mbola misy aminay tsy manana antoka tsara an'izay aloha dia vangio manokana izy. Vangio manokana izy. Tompo izay te handresy amin'ilay isan'andro. Ilay fahazaran-dratsy dia tena afaka. Ianao ary ny asa ao anatin'ny tsirairay avy. Afanay mi-reconnaître tsara hoe inona ilay izy. Ahoana ny fandehany maka tsara n'ilay fahasoavana avy aminao ilay lalana efa voatendrinao manana ny finiavana avy amin'ny herinao fanamasina tsy anatinay hiteninao amin'izay rehetra fahazaran-dratsy dia hanomboka habitude vaovao. Mahatoky anao izay Tompo. Miasa ao anatin'ny fiainanay ianao dia misy fiainana vaovao mandeha ao amin'ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Misaotra ny Tompo.